Ny Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fahasoavany sy ny fiadanany ho aminareo. Ny FFPM fa 7:300 andininy voalohany faharoa fahatelo ary fahaenina ary ny faha 900 ny andininy voalohany sy ny fahatelo no iomanantsika amin'ny fidirana. Arak'izay voasoratra ao amin'ny perikopantsika androany ao amin'ny bokin'ny Malaky toko faharoa, Malaky toko faharoa andininy fahadimy, dia misy izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana ary nomeko azy ho fahatahorana izany, ka dia natahotra ahy sy nangovotra teo anatrehan'ny anarako izy. Amen. Tamin'ny andron'ny Malaky mpaminany dia nivadika tamin'ny fanekem-pihavanana natao tamin'Andriamanitra ny mpisorona izay taranaka Levy. Any ka tonga ozina avokoa ny fitahiana rehetra izay nampanantenan'Andriamanitra azy. Eto amin'ity andinin-tsoratra masiny ity Malaky dia mampatsiahy azy ireo fa nanao fanekena hanome fiainana sy fiadanana ho an'izay matahotra azy Andriamanitra. Ankehitriny dia miantso antsika koa ny Tompo mba hatahorantsika azy sy hangovitantsika eo anatrehan'ny anarany, sanatria ho tradoza sy ozintsika raha azy. Fa masina loatra ny Andriamantsika ary mendrika notolorana aja azy voninahitra. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, Andriamanitra masina sy avo indrindra ianao, ka mendrika notolorana ny voninahitra sy ny aja rehetra. Dia rainay ny fitiavanao lehibe izay mikatsaka mandrakariva ny hasoanay vahoakanao. Misaotra Tompony amin'ny fanekenao hanome fiainana sy fiadanana ho an'izay matahotra anao. Ankehitriny manoloana ny teninao izay dia mandiny tena hoe hatraiza marina mo fatahoranay anao, hatraiza marina ny fangovitanay eo anatrehan'ny anaranao. Fona ray fa mitovy an'ireto mpisorony rehetra ihany izay efa nivily ny ala tamin'ny lalanao, tsy mandatsaka-po marina ny teninao, tsy manome voninahitra anao amin'ny fona rehetra izahay, ary efa manao izay mahasolafaka koa ny namanay, ny manodidina anay. Ray eo miaika izay efa tsy ampy fahatahorana anao aty anatinay. Koa noho Jesosy Kristy Tomponay dia mamindrafo aminay. Sokafo ny sainay, atakaranay ny alehiben'ny voninahitra ao sy ny herinao. Apetrao aty anatinay fiangonana ny tahotra anao sy ny fanajananao. Omeo anay ny hangovotra eo anatrehan'ny anaranao mba hifadianay ny ratsy rehetra. Omeo anay ny hatsiaro fa manatrika anay mandrakariva ianao ary mahita ny zavatra rehetra ataonay. Fa samy miandrandra fiainana sy fiadanana avy aminao avokoa izahay, fa namasinao any hanova ny fisainanay sy ny toe-po amam-panahinay mba hahaizanay manolotra izay aja mendrika ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay ny vavaka. Amen.
eo amin'ny malaky toko faharoa eo ihany fa ny andiny fahaenina kosa novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lalàn'ny fahamarinana no teo ambavany ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny olony. Tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahana andeha tamiko ary maro no nampialainy tamin'ny eloka. Amen. Manome fanekena, anome fiainana sy fiadanana ho an'izay miara-mandeha aminy tompo dia ireo izay manoa azy sy mandeha amin'ny fahamarinana ka tonga fantsipitahiana ho an'ny hafa satria anehoan'Andriamanitra ny heriny. Meteza hiara-dalana amin'ny tompo dia ho hitanao ny fiasany eo amin'ny fiainanao. Varak'izay Jesosy Kristy tomponay eo midera mankalaza anao izay fa maneho fahasoavana sy voninahitra amin'izay miara-dalana aminao ianao. Tompo ndreto izay mba maniry koa hiara-andeha aminao. Sao sanatria diso lalana ka very anjara amin'ny fiainana sy ny fiadanana efa homaninao an'izay manoanao. Ndreto koa izay maniry hiara-iasa aminao mba ho tonga fantsipitahiana manodidina anay. Ho ampio izahay mba hifankazatra aminao bebe kokoa hatrany, hitombonay amin'ny fahalalananao, hianaranay ny toetranao sy ny fombanao, ahafantaranay izay lalana tianao hisoranay. Mefahendreny izay amin'ny fandaminanay ny fotoananay mba hiarahanay bebe kokoa aminao hatrany. Ampio ihany koa izay tompo hiala amin'ny toetra ratsinay rehetra ka andeha amin'ny fahamarinana, andeha amin'ny fahamasinana mba hahataona ny maro koa hiara-andeha aminao. Eke tompo izao fanavaozanay ny fanoloran-tenanay izao ary miasa eo amin'ny fiainanay dia ho fankalazana ny voninahitranao tokoa ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anaovanay ny vavakay. Amen. Fiza,
Manandriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Anio alahady fa 4 ny volana marsa 2020. Alahady ny sampandrofi izay atsiarovana ny akaran'i Jesosy Kristy dany Jerusalema. Alahady natokany FJKM ihany koa hitondranam-bavaka ny afifaba ary natokany synodam-paritany laharana 10 hitondranam-bavaka ny homonergia. Mbola mibanjina trano isika ny lohahevitra manao hoe manorina ny fanekeny ny tompo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hitsangana isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salama. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe any Jehova ny tany izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Iza no miakatra natendrombohitra Jehova, ary iza no toetra ao amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na mianina amin'ny tata. Andray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavarana fahagola, mba hitira ny mpanjakan'ny voninahitra. Iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hitira ny mpanjakan'ny voninahitra. Iza ary izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy no mpanjakan'ny voninahitra. Amen.
mitombina amin'ny vavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, indreto izahay fiangonanao mijoro eto anatrehanao ankehitriny, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao, fa mpanjaka be voninahitra tokoa ianao. Mideranao izay fa masina ny anaranao, Andriamanitra fanahy, Andriamanitra fitiavana, ianao ilay Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra anao izay fa Andriamanitra endry ianao, izay mandahatra ny fiainanay, dia indreto izay olombovonjy, manome voninahitra ny anaranao. Mahatsiaro ny famindrampo sy ny fitiavana izay tantananao sy fimbinanao ny fiainan'ny fiangonanao. Misaotra anao ihany koa izahay amin'izao alahady izao izay atsiarovanay ny akaran'i Jesosy Kristy tany Jerosalema. Dia misaotra anao izay Andriamanitra fa ianao no anton'izao fanompo-pivavahana tanterahanay izao, mangataka ny fitarian'ny fanahinao masina ary izahay, mba hanananay fifantohana tanteraka ao aminao Andriamanitra, ary indrindra mba hibanjinanay indray ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, ilay nanavotana anay. Tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina izahay, azahoanay hery vaovao indray hatrehanay izao herinandro omenao ho diavinay izao. Mampahireza ny fonay tsirairay avy, mba hitanay fifaliana amin'izao fanompona hatrehanay izao. Dia ny herinao Andriamanitra no hatafio anay tsirairay avy, ahaizanay indray mandray izay rehetra omenao anay amin'izao anio izao. Dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany ane izao fanompona masina izao, ary mba ho ankasitrahana indrindra eo anatrehanao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana sady tompon'ny finoanay no hivavahana toy izany. Amen. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Fa voasoratra hoe, tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako, dia ny hamany famatoran'ny faharatsiana sy hanaboraka ny fiain'ny zioka, sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra, moa tsy ny zarany mofona ho an'ny noana va, sy ny ampiatrano ny oro manjenjeny, ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirombelona amin'ny namanao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho lohalalanao, ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Amen. Peru
havana tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ka andeha anantona ny tompo ifona sy bebaka eo anatrehany isika ary anaraka ao am-potsika izao vavaka izao. Andriamanitra nambara taminay ny sitraponao ary tao anatin'izany indrindra dia matsiaro sy mahatsapa izahay fa tsy mba niaina sy ny velona araka izany teninao izany fa raha ny fady hanina izahay dia tsy izay tokony nataonay no nataonay fa izay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra fa tsy mba mijery ireny olona mahantra sy sahirana ireny izahay maminy tanana izahay ny amin'izay tokony hanaovanay soa ary tsy mahafoy izahay eny fa na dia ny mombanay akory aza ho anao Andriamanitra izay ankasitrahany eo anatrehanao indrindra. Tompo malalo mifona aminao ny fiangonanao mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao izahay feno ny fanahinao izahay mba hahatonga anay andeha araka ny sitraponao marina tokoa fa mino sy matoky izahay fa Andriamanitra tianay ianao ka mamindra fo sy mamela ny heloka rehetra noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ny fiainanay fa amin'ny anarany rahateo no hivavahanay toy izany. Amen. Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka tokoa ny Andriamanitsika koa mitsangana raso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-keloka izay atolotry ny tompo amintsika. Fa hoy ny tompo ary hodioviko afaka amin'ny helon-drehetra izy izay nanontany tamiko ka avelako ny helon-drehetra izay nanontany sy ny hodinany tamiko. Ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavela ny heloka reo noho ny anaran'ny Masina milerahany tompo. Amen. Andeha hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika isika izay raisantsika amin'ny fiangonana kristiana manerana izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra manao hoe manambara ny finoantsika Jesosy Kristy isika.
dia araka ny tenyizao nampanovaka izao hoe ilo ny zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fantanjoko izao sy araka ny teny nataony dia hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teny nataony samina hoe varo ianao zanak'andriamanitra ianao mazaka ny Israely sy araka ny teny nataony samarifana hoe ny tena naikatre afatatra rehetony mpamonjy izao sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao matesy zanak'andriamanitra velo ianao manana ny teny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataony Tomasy hoe mongo sy Andriamanitra. Amen. Ny fiarabanantsika ampianaka amin'ny finoana tonga amin'izao aladiny sampandro 7 taona 420 izao ho tanteraka amintsika ny famonjena izay atolotra Jesosy antsika ary amakivaky herinandro masina amin'ny fanetretena amin'ny fomba bebaka marina isika itsena ny fandresen'i Kristy amin'ny Paska. Ireto zavatra vitsivitsy reto ry havana no entina amintsika. Ny voalohany dia tatitry ny fifidianana omaly teo anivon'ny tsantany fitiavana sy ny fipizeda. Ny faharoa dia mikasika ny herinandro masina ary ny fahatelo dia manodidina ny Paska ary ny kitapombokatra indrindra. Hoy ny soratra masina, Jesosy no miteny: tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo. Indreto indray ary atolotra antsika ny vokatry ny fifidianana teo anivon'ny tsantany fitiavana sy ny fipizeda eto amin'ny fitandremana misy antsika.
ao amin'ny tsantany fitiavana Ialantsiny Andriamatoa sy Ramatoa isany ny filoha Rakotoniaina ny Vonjanahary Mathieu Innocent, filoha-panampy Rambalo Ertaina, mpitantsoratry ny fivoriana Ratsitoary Sodina Tantely, mpitantsoratry ny vola Raneria Joana Maneva, mpitahiry vola Rajaonesy Rajo fanomezana Aniry, mpanolo-tsaina Razana Manana Fenitra, mpibaikoira Rakotomanga Tsilavina. Ao amin'ny mpievitra rano fitandremana dia Rakotoniaina ny Vonjanahary Mathieu Innocent, solotena ny Sampanasa asa fitoriana ny filazantsara fitandremana dia Ratsitoary Soa Lalao Martina sy Randimby Malala Faranirina Patricia. Ao amin'ny fikambanana Fipizeda ny Birao Andriamatoa sy Ramatoa isany ny filoha Andriamalala Nirina Daniel, filoha-panampy Ranavijona Herina Mandimbisoa, mpitantsoratry ny fivoriana Samuelina Rovarisoa Muriel, mpitantsoratry ny vola Andriamiaja Rarson Miantsa Fiderana, mpitahiry vola Ravoninjatovo Fity Fandresena Ramilmanitra, mpanolo-tsaina voalohany Rabe Mananjara sy Lofo Masoandro Joselito, mpanolo-tsaina faharoa Ramiandrosoa Bertrand Charles. Ireo mpandini-bola voalohany Andriamanala Manana Anjara, faharoa Rasoloary Manana Ontsoa ary ny fahatelo Ramiandrosoa Andry Nantenaina Mbolatina. Ho an'ny tsantany fitiavana dia ny mpandini-bola ny fiangonana reniny no miantsoroka ny fandiniam-bolan'izy ireo. Ny fandaminana fifidianana teo anivon'ny Fipizeda riavana dia narahana araka ny toromarika iombonana eo anivon'ny Efitsekema avy amin'ny Foibe Fipizeda. Dia miarahaba sady mampahery ireo voafidy amakivaky indray ny taom-piasana manaraka mankasitraka ireo niarany asa tamin'ny taom-piasana efa tapitra tao anatin'iny fifidianana iny. Mikasika ny herinandro masina riavana dia fifaliana ho antsika ny amakivaky zany amin'ny fanetretena mba hitsenana indray ny Pasika fandresena taona 420. Efa nambara ny mpitantsoratry ny fiangonana teo ny ora fidirana isanandro, fa indro atolotra atsika kosa ireo loha hevitra anarantsika ny lalany azo fijaliana amin'ity herinandro masina ity. Anio tolakandro dia ny manao hoe Hosana isaorana ne zay avy amin'ny anaran'i Jehova. Marka 2:17. Rampitso alatsinainy dia ny lohahevitra manao hoe ity no mpandova andeha vonotsika izy dia ho antsika ny lova. Marka 2:27. Ho an'ny talata rehefa indroa andro sisa tsy ahatongavan'ny Pasika. Marka 2:4 tapany voalohany. Ho an'ny alarobia ary Jodasy dia nitady zay andro azony mamadika azy. Marka 2:12. Ho an'ny alakamisy zay atsiarovan'ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra sy ny fiangonana manontolo ny nanorenana ny fanasana masina dia ilay manao hoe ity no tenako, ity no rako. Marka 2:12 sy ny 14. Ho an'ny zoma atsiarovantsika ny nanomboana an Jesoa tamin'ny azo fijaliana dia manao hoe ary Simona Kireniana no notereny hitondra ny azo fijaliana Jesoa. Marka 2:12. Arak'izay efa fampianarana araitsika fiangonana teo amin'ny tantara ny sabotsy dia sabotsy fahanginana. Ny Pasika kosa dia ny lohahevitra manao hoe efa nitsangana izy voakody ny vato. Marka 2:9. Amin'izany riavana no iarahantsika mizotra miaraka amin'ny Jesoa Kristy Tompo anavaozantsika indray ny fandroratenantsika ary ivelomantsika amin'ny famonjena sy ny fandresena.
fa mandritra ny herinandro masina koa manomboka anio tolakandro araky ny voalaza teo dia miandry atsika ny fiangonana amin'ny alalany vomera sosialy andray ny fanomezana atolotsika mba ho fandraisana anjara eo amin'ny fiainan'ireo lolohan'ny fiangonana araka ny sitrapon'Andriamanitra izay nivakiana teo iainantsika tsara natao hoe fifadiana ankasitrahan'ny tompo dia ny mizara ny mofonao ho an'ny nona sy ny fitafianao ho an'izay tsy manana hitafiana koa dia ento izay azo ny tananao omena mba hoentimanana izany asa sosialy mitodika amin'ny lolohan'ny fiangonana izany. Ny farandriavana manodidina ny Pasika dia efa nampatsivina antsika ny amin'ny kitapombokatra izay entitsika amin'io alahady Pasikio fidirana indroa ao amin'ny kitapombokatra nomenantsika dia misy soratra manao hoe FJKM isotro fitiavana fanomezana ho an'i Jesoa sy ny soratra masina araka ny Isaia 5:7 ny andininy 7:10 ary ny Marka 9:9 andininy 4 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo miobiry lanitra ary mifaliry tany fa efa voakody ny vato mba tsy sakana tsy anaovantsika ny asan'Andriamanitra efa voakody ny vato porofoy amin'ny fandraisana anjarantsika ao anatin'izao kitapombokatra izao ny fandresenao ny olana rehetra eo amin'ny fiainanao manokana eny amin'ny fiarahamonina eto amin'ny tany sy ny firenena ka hiariary fa vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra tompo ny fandresena isika ary miara-manaiky fa efa voakody ny vato dia ataovy izay azo ny tananao atao angony denjao atanatin'ny kitapo kely izay fonao ho an'ny asan'Andriamanitra fa lehibe ao anatrehan'ny tompo ny fahafoizanao ho voninahitran'Andriamanitra riavana ny fahatanteran'izany asa rehetra izany ataontsika fiangonana. Ny andininy 5 tapany voalohany andry Malaki 2:2 ny andininy 5 tapany voalohany andry. Rehefa samy nahita izany isika dia andeha hiaraka mamaky izany mafy be amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Ahoana tsara hoe ilay soratra masina? Inona moa no loha hevitra ampanjintsika amin'ity volana marsay ity? Manorina ny fanekeny ny tompo. Fa hoy Andriamanitra amintsika indray hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Andriamanitra manao fanekena amin'ny olona na dia fantany ary isika zanak'olombelona fa olona malemy olona mora mivadika dia Andriamanitra kosa dia tsy mba mivadika ary tsy miova izy. Dia ny fanekena izay ataony amintsika dia tanterahany mandrakarivaka ny teniny eto hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Inona no mifanohitra amin'izany hoe fiainana? Fahafatesana. Andriamanitra nefa efa nanome an'i Jesosy Kristy mba ho fiainana ho antsika izay rehetra mino azy. Fa voasoratra any amin'ny jaonany hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izany hoe ao amin'i Jesosy Kristy rehetra ihany izany no azahoantsika izany fiainana izany. Dia raha te azo izany fiainana izany isika dia Jesosy Kristy rehetra ihany no arahantsika. Jesosy Kristy rehetra ihany sy ny teniny rehetra ihany no henoantsika ary ny teniny sy Jesosy Kristy rehetra ihany
no ankatoavintsika eo amin'ny fiainantsika. Dia raha miresaka indray izy hoe fiadanana, ny fiadanana dia samy manana izay veriny fiadanana. Misy ny olona hoe manan-karena be, izay no mety fiadanana aminy. Misy ny olona hoe manam-pahaizana be, izay no mety fiadanana aminy. Ary misy ny olona hoe manana zavatra rehetra ilainy sy izay tsy mampahory azy, izay no fiadanana aminy. Fa ny fiadanana izay omen'Andriamanitra antsika dia fiadanana hafa mihitsy, satria ilay ao anatin'ny fotsika ao mihitsy, dia ilay fifaliana tena izy. Dia mety tena isika hoe komaninana ary Jesosy Kristy no teny hoe tia amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Ye, teny an'izany tokoa Jesosy Kristy, fa na dia miatrika ireny fahoriana ireny ary isika, miatrika fanenjehana ary isika, dia Andriamanitra manome fiadanana ao antsika foana. Dia indraindray isika eny amin'ny fiarahamonina eny mety hoesoeson'ny olona, mety ho aratsiratsian'ny olona, fa rehefa mitoetra ao anatintsika ny fiadanana dia tsy taitra amin'izany isika. Izany hoe ilay fiadanana omen'Andriamanitra izany dia ilay toe-po ao anatintsika ao, ilay toe-po miadana, feno fifaliana, feno fahasambarana, tsy misy tahotra, fa miaina am-pilaminana. Izany no fiadanana izay omen'Andriamanitra antsika. Dia raha te azo izany fiadanana izany isika dia ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany ilay manome fiainana ao antsika no andraisantsika izany. Fa Andriamanitra dia mbola mamerina ny fanekeny amintsika indray hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Dia andeha ho raisintsika izany soratra masina izany ho ankatoavintsika ary iainantsika, dia ho raisintsika ihany koa ny fiainana sy ny fiadanana izay omeny Jesosy Kristy ho antsika fa ao amin'ny irery ihany no ahitantsika izany. Dia andeha itsika hitsangana dia amerina izao soratra masina izao. Aiza no misy ilay soratra masina teo? Dia ahoana ny voasoratra ao? Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra mbola manamafy ny fanekenao aminay indray ianao, dia ny anananay fiainana sy fiadananao aminao. Dia aoka ny asan'ny fanainao masina no amenao anay tsirairay avy, ahaizanay mandray izany mba tena hiainanay sy velomanay tokoa amin'ny fiainanay manontolo. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iary vavaka isika. Raha eo tonga amin'ny fotoana ankalazana ny teninao zahay fiangonana dia ny tenin'ny fahamarinana. Ta io ny teny ahatonga anay ahalala tsara ny marina ary ho fifalianao anie ny mahita anay mitandrina ny teninao. Jesosy, omeo anay ny tsy hamaky na hiaino ny fahazarana fa am'irony fo madio, am'irony fo vaovao zahay.
andray sy tahiry ny teny avy aminao. Fanamasino ny mpanomponao izay hitondra ny teny dia angatahanay fatratra mba ho tsolovinao izy, omeo azy ny anambara izay tianao hiveloman'ny fanahinay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iara amaky sy iainy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokyny Malakia toko 2 andininy 5 hatramin'ny 9. Malakia toko 2 ny andininy 5 hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana, ary nomeko azy ho fahatahorana izany, ka dia natahotra sy nangovotra teo anatrehan'ny anarako izy. Ny lalan'ny fahamarinana no teo ambavana, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny molony. Tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahany nandeha tamiko, ary maro no nampialainy tamin'ny heloko. Ho tohizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Marka toko 2:12 andininy 1 ka hatramin'ny 2:12. Ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko 10 andininy 9:20 ka hatramin'ny 2:30. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema tao Betifaga sy Betania any an-tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka 2 lahy tamin'ny mpianan'i Jesosy, ka nanao taminy hoe mankanesa amin'ny 2 vohitra tandrifinareo iroa. Ary raha vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia ahita zanaboriky mifatotra izay tsy mbola nitangenan'olona, vahao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe misy raharaha analan'ny Tompo azy, dia avelany ho entina ity indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanaboriky nifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe ahoana no amahanareo ny zanaboriky, ary izy nilaza taminy arak'izay nolazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zanaboriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka rantsakazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka tao aoriany dia samy niantso hoe hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ho tahinany ny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida rahaitsika, hosana ny amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nakeo an-kianjan'ny tempoly, ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia nialy izy mba amin'ny 12 lahy ka nakany Betania. Fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra no ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehitra izay handany ny fahavalo rehetra kosa. Izay manohitra ny lalan'i Mosesy dia maty amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3 ka tsy asiana famondram-po. Manahoana kosa ary no hamafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra, ka nanao ny rano fanekena izay nanamasinana azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahin'ny fahasoavana. Fa fantatsika izay nanao hoe ahy ny famaliana, izaho no amaly, ary koa Jehovah hitsara ny olony. Zavatra mahatahotra
ny ho azo ny tanan'Andriamanitra velona. Amen. Tonona amintsika fiangonana riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ao amin'ny Malaki toko 2:5 sy 5 no iarahantsika amin'izao fotoanan'ny afatr'Andriamanitra izao. Malaki toko 2:5 sy 5 ary ny fanahin'ny tompo izay fanitarika antsika hatrany am-piandohana no amangy atsika sy ny fotsika andresy lahatra atsika androso hatrany amin'ny finoana hitombo hatrany amin'ny finoana. Malaki raha tononona zany dia mieritreritsika hoe angakaingana ary zany koa ny dikany hoe Malaki iraka. Malaki dia nitondra ny afatr'Andriamanitra mampaminany azy manodidina ny 400 taona talohan'i Jesosy Kristy. Rehefa avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely ka niverina an-tanindrazana dia niraviravin-tanana izy ireo nefa nampahereziny Hagai sy Zakaria ka dia tonga niasa dia vita ny tempoly. Fa taorian'izay dia mapolo hatramin'ny 100 taona taoriany faminaniny Hagai sy Zakaria dia niakivy-ndray ny zanak'Israely. Very fanantenana izy satria vita ny tempoly fa ny fanompompivavahany tarihan'ny mpisorona kitoto tsy mandeha amin'ny tokony ho izy. Vokatr'izany dia nitsororika ny fitondran-tena sy ny moraly ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa tsy hoe ny mpisorona kitoto ihany fa nampianatra koa izy hoe mety daholo izay atao. Ao amin'ny
toko faharoa andininy fahafito ambe folo ery amin'ny farany ery dia zao no fanambaran'ny soratra masina ny amin'izany fitarian'ny mpisorona ny vahoakan'Andriamanitra zany. Amin'ny anaran'ny tompo, efa nanasatra ny Jehova amin'ny teninareo ianareo, nefa hoy ianareo amin'inona moa no hanasarana azy? Amin'ny fanaovanareo hoe izay rehetra manao ratsy dia tsara eo mason'i Jehova ka hankasitrahany, na amin'ny hoe aiz'Andriamanitra ny fitsarana. Azo ampifanohizana amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo novakiana tamintsika teo, mampitandrina ny hoe zava-matahotra ny azon'Andriamanitra amin'ny tanany. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, tsy hoe ny mpisorona nanaoko totoa tamin'ny fitondrana ny fanompoam-pivavahana atao amin'ny tempoly izay vita ihany, na ny mpisorona na mafy famitahana fa teo kory eo vahoakan'Andriamanitra dia toy ny vidy fitahiana tamin'Andriamanitra ka mandrotsaka rakitra izy mba hazahoana, toy ny teny hoe domin'ny tapany Andriamanitra mba handoherany. Zavatra tsy hankasitrahan'Andriamanitra zany. Ary indray rehefa mamaky ny Malaki isika dia mahita fa teo amin'ny fanaovana fanatitra dia toy ny namitaka an'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fotoanany Malaki. Inona ary ny vetik'afatry ny boky ny Malaki? Vetik'afatry ny boky ny Malaki dia ny hoe miverena, ndeha hiova ary miomana iaona amin'Andriamanitra. Miverena, ndeha hiova miomana iaona amin'Andriamanitra ary amin'ny fitsarany izay fionan'izay rehefa tena mamaky ny boky ny Malaki isika. Izao toko faharoa izao ry havana dia antso manokana ho an'ny mpisorona. Raha zohina dia ireo taranaki Levy, ireo mpitarika ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro, ary nanaovan'Andriamanitra antsoavo izy, famontsim-pitserana ny zavatra tsy mety izay nataony, kanefa koa dia fampatsaivana ny faneken'Andriamanitra izay naoriny ka tsy miova eo anatrehan'izany fa ratsy ny mpisorona izany. Ratsy ny mpisorona fa Andriamanitra tsy mba ratsy ary tsy nanova ny fanekena izay naoriny. Raha ny faharatsy ny mpisorona voalazatra ny ampiandohana natao amin'ny fiderana na teo amin'ny 10 minitra ny ankizy, matoa izy nametraka hoe fiainana sy fiadanana dia niala tamin'izany ny mpisorona. Mba jereko eo aloha eo manao hoe voaoziny ianareo ary nitsodrano izay tonononareo dia ho zoniko. Izany ve ry havana tsy hampangovotra antsika fiangonana? Mpisorona mpitarika fivavahana manao kitotoa, hay nitsodrano izay tononony dia miovaozina. Izany no manery antsika heritreritra hoe aiza ho aiza ny fahavonona antsika fiangonana manontolo fanjakam-pisorona manomboka amin'ny mpitondra fivavahana, ireo tompona ndraikitra eo nivon'ny fiangonana sy isika vahoakan'Andriamanitra hiverina indray amin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoanany karemy izao. Antsoavo ho an'ny mpisorona, kanefa dia isika no fanjakam-pisorona araka ny fampianaran'ny testameta vaovao. Antsoavo ho antsika fiangonana, manorina ny fanekena amin'ny fiangonana ny tompo, manome fiainana sy fiadanana. Efa naoriny izany ary mbola azoniny mandraka ankehitriny. Eo amin'ny 4 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Dia ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo aho mba hareta ny fanekeko amin'ny Levy hoy Jehova tompony maro. Fanekena tsy miova, maharitra eo anatrehan'ny fiovaovana ny zanak'Israely, eo anatrehan'ny kitotoa ataon'ny mpisorona. Andriamanitra dia tsy nanova ny fanekena izay naoriny. Hoy ny 5, ny fanekeko taminy dia fiainana fiadanana. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana.
ao amin'ny baiboly ry havana ny fanekena dia ombany ny teny fikasana mandrakariva. Reto dia mazava fa fiainana sy fiadanana no fikasan'Andriamanitra ho antsika mpisoron'Andriamanitra, ho antsika fiangonana. Tsy nanao fanekena ho antsika ho amin'ny fahafatesana sy ny tsy fitonian'Andriamanitra, fa fiainana sy fiadanana. Fiainana sy fiadanana. Maro ny votoatin-kafatra izay ambarany atao hoe sampandrofy raha ny soratra masina no jerena. Anisany anankiray amin'ireny ny afatry ny fiadanana. Raha ny alany amin'ny Betifaga sy Betania araka ny marika 2:12 teo, Jesosy dia miakatra ho an'i Jerosalema. Izany hoe Betifaga tranony aviavy marikivy, Betania tranony ranomaso, miakatra ho an'i Jerosalema tanànany fiadanana. Izay ny hevitry ny hoe Betifaga, Betania, Jerosalema. Esoriny Jesosy amin'ny fahakiviana sy ny ranomaso ny olona ary entiny an'i Jerosalema tanànany fiadanana. Ny fanekeko aminy dia fiainana sy fiadanana. Ary ambarany Jesosy ao amin'izao na 10:10 ilay mpisorona tokana tsy mitovina amin'izana amin'iza, ny filazana hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy ara-mitrano sy angalatra ary amono, fa izao avy ananany fiainana dia fiainana be dia be. Mbola ambarany koa amin'izao na 4:17 ny teny manao hoe fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ny fanekeko aminy dia fiainana sy fiadanana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo eo amin'izay mety tsy fanjari-piainana. Iainantsika fiangonana ankehitriny, tsy misy akanavaka izasy ianareo. Dia mbola azon'Andriamanitra ny fanekeny efa nitonony tamin'ireo mpisorona tamin'izany, talohan'izany aza tamin'ny Abrahama. Mbola azon'Andriamanitra ny fanekena naoriny tao amin'i Jesosy Kristy, ilay manome fiainana be dia be, ilay manolotra fiadanana. Mbola azon'Andriamanitra ny fanekeny tamin'ny apôstôly maniraka azy hitory ny fiainana sy ny fiadanana. Mbola azon'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana ny fiangonana izao ny fanekena naoriny, fiainana sy fiadanana. Isika no mivadibadika. Fiadanana dia firindrany ny fiarahako amin'Andriamanitra, ny fihavanako amin'Andriamanitra, firindrany ny fiarahako amin'ny olona tahaka, ary firindrany ny tenako sy ny momba rehetra. Raha ity fanorenana fanekeny ity zany no jerena dia ny hoe rehefa miorina tsara ny faneken'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana, na ny kristianina tsirairay na isika fiangonana manontolo tsy akanavaka, dia tonga tsara fifandraisana amin'Andriamanitra isika, fa tsy miavonavona amin'Andriamanitra. Tsara fifandraisana amin'ny olona samy olona isika, fa tsy manivaiva ny mpiarabelona amintsika. Ary tsara fifandraisana amin'ny tenantsika isika, tsy mba mpitaribato vilam-bava. Izay lazaiko no ataoko, ary izay teneninako no tanterahanao. Izany ry havana no filazan'ny tompo ny amin'ny hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Tena sitrak'Andriamanitra ampatsahivina antsika indray izany fanekena izany eo amin'ny endrim-piainana izay kototoa mafiangonana antsika, iantsony antsika ahatsiaro fefananorina faneken'Andriamanitra ary fanekena isim-piainana sy fiadanana. Ny faharoa, manorina ny fanekeny amin'ny fiangonan'Andriamanitra isika ilay fanjakam-pisorona ka manasantsika hiaraka amin'ny fahamarinana. Andiny ny fahaenina dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Ny lalàn'ny fahamarinana no teo ambavany, ary tsy mba nitsy fahamarinana teo amin'ny olony,
tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana no niarahana andeha tamiko ary maro no ampialainy tamin'ny eloka. Ny taranaka Levy raha ampatsihivin'Andriamanitra teo amin'ny fanorenana ny fanekena dia nizotra araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny lalàn'Andriamanitra. Vokatra izany dia maro no voataonany hiverina tamin'Andriamanitra nampialainy tamin'ny eloka. Izany hoe tonga tamin'ny fibebahana na tsiaro fa ratsy ny vita taloha ka andeha hiverina amin'Andriamanitra. Izay no fampatsehivana eto. Fa rehefa manohy mamaky sika manomboka eo amin'ny 17 dia hoy ny Tompo rehefa avy nampatsiaro, tsy mba izany ny ataonareo. Tsy mba izany ny ataonareo fa ianareo efa nivily lalana sady nahatafotohina olona maro ny amin'ny lalàna ary namadika ny fanekena amin'ny Levy o Jehovah. Izany hoe tsy mba vahoaka an'Andriamanitra nanala ny maro tamin'ny eloka ka nitondra azy ibebaka hiantoraka amin'Andriamanitra handray famelan-keloka, ny mpisorona, ny fiangonana, ny zanak'Israely tamin'izany fa nahatafotohina ny maro. Izany ve ny fiangonana? Izay ilay fanambaran'ny soratra masina eto. Anankiray amin'izay afatra ao anatin'ny alahadin'ny sampandry firiavana ny hoe manafaka ny Tompo, nanafahany ny zanabiriky, ahafahany zanabiriky miara-dalana aminy ho fitaovana eo am-pelantanan'i Jesoa hitondra famonjena. Ary izany koa no mbola milahatra amin'ity bokin'ny Malaky ity, anjary tena fitaovana hitondra famonjena, hampiverina olona maro amin'Andriamanitra. Ny fiangonana raha tena miaina marina ny sitrapon'Andriamanitra izy. Raha tena miaina ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra, tsy voageza ny fahotana intsony izy. Izay la sampandrofi. Tsy hoe afatra fiadanana ihany, fa afatra mampieritreritra ny fiangonana ny amin'ny efa nanafahan'Andriamanitra azy ka ametrahan'Andriamanitra azy hitondra olona hibebaka. Ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra mba hampiverina olona ho amin'Andriamanitra. Luka 4:7-10 sy 7:20. Rehefa namaky ny soratra masina Jesoa dia miteny manao hoe nanositra hitory teny somafaly amin'ny jentilisa anafaka ny mpifantotra. Izany no iraka ampanaovina ny mpisorona tahaka izay efa nanirahana an Jesoa no anirahana ny fiangonana fanjakam-pisorona koa. Tahaka izay nanirahana ny mpianatra hamany zanabiriky no anirahana ny fiangonana koa hitondra famahana ho an'ny firenena, ho an'ny mpiarabelona aminy. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, betsaka nefa ny fiangonana mbola voafatotra. Betsaka ny fiangonana afaka saingy toy ny soavaly tapako fe, tsy tandalana intsony, tsy miaina amin'ny fahamarinana. Mety izay atao araky ny 2:7-10 izay Andriamanitra mitsara eo. Fa tsy izany ny sitrak'Andriamanitra raha niraka ny Malaky izy hitondra ny faminaniana. Ry fiangonana malala amin'izao andro ny fibebahana, anarantsika ny azo fijalian'i Kristy izao, mety indray ny anamarinanao ny fiainanao, manoloana ny soratra masina ka andiananao araka izany mba hahatonganao isan'izay ampiverina olona amin'Andriamanitra. Amin'izao alahady ny sampandrofi izao tsarovy fa manome afatra fiadanana ho antsika ny Tompo, satria izy manao hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Te hanongotra anao amin'ny tanàna feno fahakiviana sy ranomaso ny Tompo ary hampizotra ny lalanao any Jerosalema ilay tanàna ny fiadanana. Te hanamarina ny lalanao miaraka aminy ny Tompo, ahatonga anao ho fiasan'ny fahamarinana ka hitaona olona maro mba hibebaka. Izany no afatry ny aladin'ny sampandrofi ho antsika fiangonana amin'izao alahady izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Iombina amin'ny vavaka isika ry havana.
misaotra anao izay Andriamanitro ny amin'ny teninao izay mampatsiahanay fiangonana indray fa Andriamanitra manorina ny fanekenao aminay ianao ary miazona izany hatramin'ny farany dia ny hanomezanao anay fiainana sy fiadanana fa Andriamanitra tsy mba mivadika ianao tarihinao izahay andray izany fiainanao aminao izany ary mbola mampatsiahy anay ihany koa ianao ny arahanay lalana aminao dia nitoeran'ny fahamarinana eo amin'ny fiainanay fa raha manatanteraka izany izahay dia hitaona olona maro ao amin'ny fanjakanao izany raha teo no antony filazaon-tsaranao izay ambara sy toriana ho an'izao tontolo izao ampiorenao anatinay fiangonanao Tompo ny fo matoky anao ahaizanay mivelona sy miaina araka ny sitraponao marina tokoa ka tsy hanamafy ny fonay intsony izahay fa andeha araka ny fahamarinanao aminao Andriamanitra hivavaka izahay mba hitoeran'ny fiadanana marina ao anatinay fa eto amin'izao fitoerana masina izao tokoa no hanomezanao anay izany fiadananao izany dia ho vonina tokoa izay Andriamanitro hiaina sy handray izany fiainana sy fiadanana izay omenao sy tonononao ho anay izany ankehitriny dia mametraka ny fiainana indray eo am-pelatananao izahay indrindra fa ny fiainan'ny fiangonanao mba hiorina tanteraka amin'ny finoana marinanao Jesosy Kristy izahay ka andeha amin'ny fahamasinana andeha amin'ny fahamarinana indrindra raha andala ny lalan'ny azo fijaliana izay amin'ity herinandro ity mba ho tsapanay tokoa izany lanja ny famonjena no tanterahanao anay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana izany dia ho afaka amin'izay rehetra mangeja sy mamatotra ny fiangonana izahay ka ho any amin'ny fiadanana marina tokoa nivavaka izahay ao ankehitriny mametraka am-pelatananao indray izao herinandro vaovao ho diavinay izao ny isa-tokantrano ny isam-batan'olona ao ireo marary dia ianao Andriamanitra no hikasika izany analan'ny loharanon'aretiny ireo azo pahorina ho ampionononao ho ampaherezinao amin'ny alalan'ny fanainao masina ireo reraka sy kivy noho ny amin'izao fiainana izao ka tsy mahita intsony izay lala-kivoany hanome azy ireny fanantenana ianao mivavaka izahay ao ankehitriny ho an'ny asa fifandraisana sy fampahalamba vaovao ao amin'ny FJKM ianao Andriamanitra ane no hiasa amin'ny fanainao ao anatin'ireny olona izay manana anjara amin'izany asa fifandraisana izany dia ampita ny filazaony tsara tokoa sy izay vaovao tsara ho fantatra rehetra araka ny sitraponao Andriamanitra mivavaka ihany koa ny homoneria eto amin'ny synodam-paritany laharana 10 ampahery ny olonao izay manana anjara amin'izany tokoa ane ianao ka hiasany fanainao masina izy ireny amin'izay rehetra hita an-tanana ny fiainan'ny vahoakanao Tompo mampaherezanay ary indrindra hoentinay eo anatrehanao ny firenena izay efa nomenao hitoeranay dia ianao Andriamanitra hijery ny antsipirian'ny fiainanay tsirairay avy ary ampitoetra mandrakariva ihany koa ny fiadanana na dia eo aza ny faharatsiana izay iainanay mino sy matoky izahay fa Andriamanitra mombanay ianao efa mialoha lalana anay amin'ny zavatra rehetra ianao ka dia hanala ny tahotra sy ny ayahy any anatin'ny fonay dia izany no vavaka sandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iombonanay ny vavaka nampianariny manao hoe sainay ao izay any an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay no izay anasahaza ho anay ary sy mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay raza mitondra anay amin'ny fankapana manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninay hatramandrakizay amen tonga amin'ny famaranana izao fampovavahana iarahany be sy ny maro izao isika riavana mitsangana anao ny hira voalahatra mialoha ny tsotra Yeah.
raisoa amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an Jesosy tompontsika mpiandry indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay. Izy any hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay hankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.